Vaovao hafa tanteraka kosa indray miverina ny olany fatapatapahonjirona ny délestage ary mbola iamafy ary zany raha ny fanampanazavana azo miditra ao anatin'ilay vanim-potoana antsointsika hoe période d'étiage tokoa mantsy ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao dia ny tsy fampin'ny orana izay manodina ny milina ahafahana mamatsy herinaratra isa-tokantrano. Niverina ny fahatapahan'ny diro matetika ary iamafy ny olana isy eo amin'ny famatsiana herinaratra izay. Ny délestage izay misy dia mifandraika amin'ny fidirana amin'ny vanim-potoanan'ny haintany na ny période d'étiage. Miena ny rano hoentina manodina ireo machine hydraulique amin'ny toerana famokarana angovo amin'ny alalan'ny rano. Amin'izao fotoana izao, andekaleka sy mandraka mbola tsy tena voakasika fa ny anisany votry no tsy misy afa-tsy ny apahan-telon'ny angovo no hoentina amin'izao. Raha tokony ho 12 mégawatt izany dia tsy misy afa-tsy 10 mégawatt. Ao anatin'ny fanarenana ihany koa ny centrale Mandrosezaka 70 mégawatt izay 10 mégawatt sisa entiny amin'izao. Fanambina tao raha ny fanazavana avy eo anivon'ny JIRAMA ny azo 20 mégawatt ao anatin'ny 80 andro fa miankina amin'ny fahatongavan'ny pièce izay mety ahitana fahatarana ny fanatrarana izany tanjona izany. Raha ny eritreretina dia anome 12 mégawatt ambony ny eny Mandroseza. Hiditra amin'ny période d'étiage isika amin'izao ary amafy ny fiantraikan'ny maintany amin'ny manodidina ny Antananarivo. Mbola mahazo 60 mégawatt ny ao andekaleka amin'izao fa manomboka ny faran'ny volana Aogositra na ny fiandohan'ny volana Septambra dia tsy hisy afa-tsy 70 mégawatt izany. Mandeha ny tetikasa fanampiana 20 mégawatt ny groupe ao Ambohimanambola ho fiatrehana izany.